mandoalika ianao. Tsy hoe androany ihany akory fa ilaina ataonao fiainana, satria zany no ampianaran'ny baiboly hoe raha tena kristianina ianao dia tokony hanokana fotoana mivavaka eo anatrehan'Andriamanitra dia tanterantsika eo am-pandeoliana le izy. Ny antony faharoa isika io dia mila miomana satria tsy hoe intsony dia ho avy Jesosy. Tena araka voalasan'ny baiboly efa mbiam-baravarana izy, na dia ny fisiany zao fiandohan'ny fahoriana eto ambony tany zao ary dia manambara hoe efa mbiam-baravarana Jesosy. Ka mba tsy hisian'ny faneninana dia mila mafisinao ny contranao amin'i Jesosy, mila hitsinao ny fiainanao izay tokony ho ahitsy. Amen. Ary fahatelo dia andohalika hivavaka tsika mba ilazantsika amin'Andriamanitra fa dia tsy emitra mihitsy ianao na hiverin-dalana fanompan'Andriamanitra hatramin'ny farany. Amen. Andao ary tonga dia andohalika hivavaka tsika, samy mivavaka amin'ny fony rehetra mihitsy izy. Tena sehoa ny ahitanao fa ho an'Andriamanitra tokoa ianao tonga manarika an'ity fotoana ity, samy mivavaka izy.
tonga eto isika nompan'andriamanitra zay ny atondia ka dia aoka nompan'andriamanitra amin'ny fivavahana ianao dia andao iraisaina andohalika ivavaka dahotsika rehetra tena mivavaha amin'ny fona manontolo aoka tsy ianao no ianteran'ny fantiantoka satria tonga eto ihany ianao kanefa tsy vavaka aoka andohalika ianao aoka iakoka ianao raisoany ray lehibe ho antsika ty androandroany ity samy mivavaka amin'ny fony manontolo izy samy mivavaka amin'ny fony rehetra izy sokafa mivavanao aza mierikerika aza mitoditodika akory mando ale manao vavavaka tompoko aoka ivavaka dahotsika rehetra enina dia ianao izay samba tonga eto azy aoka tsy hanavianao ny fotoam-pihavana atreanao eto androany fa zava-dehibe amin'Andriamanitra mahitanao mandohalika mivavaka mahitanao miankohoka eo ny atrean'Andriamanitra ka dia ataovy amin'ny fonao rehetra mihitsy a zao vavaka iarahantsika manao zao ataovy amin'ny fonao rehetra mihitsy le izy miandranao amin'izany Andriamanitra malora tenao azy mibeba miala amin'ireo fahotanao amasino ho an'Andriamanitra fiainanao rehetra atokano ho an'Andriamanitra mihitsy samy mivavaka daholo na inareo vao tonga ireny azy samy mivavaka daholo samy mivavaka daholo tsika rehetra mandohalika vavaka tsika amin'izao fotoana izao
samy mivavakytsika. Inona ny atondianao eto? Anao inona eto anao? Natsoan'Andriamanitra anao tonga eto mba hanompo azy amin'ny fivavahana, mba hanompo azy amin'ny fivavahana. Ka raha manentana anao amin'izany Andriamanitra, dia hoy aho hoe mivavaha amin'ny fonao rehetra, mivavaha amin'ny fonao manontolo, amafisy kontranao amin'ny Jesosy, fa ianao io dia hiomana ho any amin'ilay fiaina mandrakizay any an-danitra. Mibeba ihany koa ianao raha tsapanao fa nalota ianao, na nisy zavatra tsy nety nataonao. Aza manamary teny fa Andriamanitra mbola mamela heloka mandrakatrehitriny. Amin'izao ianao tonga eto izao mbola mamela heloka Andriamanitra, mbola manafika amin'ny tsy famarinana izy. Raha miaiky ho fahotanao tokoa ianao, raha miaiky ho fahatsoanao tapa-kevitra tsy vera amin'ny lalany ratsy intsony iny. Aoka hivavaka dahotsika rehetra, aoka hivavaka dahotsika rehetra. Ianareo sambany, ianareo voatonga ireny mivavaha, mivavaha ianareo voatonga ireny. Mandoly mivavaka raha reo ty androandroany ity, spesialy hoantsika ny androany. Ho anao zay samba tonga eto, aza toa manavao anao akory, zao tsika miaraka mivavaka izao. Aoka anao vavaka torapo ianao, loary daholo ny ao anaty fonao, lazao amin'Andriamanitra ny ao anaty fonao. Fa ianao hanompo azy, ianao hanompo azy, an'olo tianao azy, tsy emitra intsony ary tsy verin-dalana. Raha matsapana fa misy asany devoly ho antsika rehetra, roay izy, azo mandeha izy, toero izy, azo omena toerana izy. Samy mivavaka araka izany tsika rehetra tompoko. Toy izany mivavakantsika tompoko.
toy izany mivavakantsika. Mivavaka aza mitsahatra ho Paoly apôstôly. Tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ny fiangonan'Andriamanitra ho Jesosy. Ary eo mpivavahana ianao dia minoa fa miainanao Andriamanitra ary mandray ny fahaloranao teny, mandray ny fahaloranao teny, ary mandray ianao ihany koa Andriamanitra ka mamela ny heloka rehetra. Roainy devoly izay mihitsy ilay defi ataontsika eto ambony tany. Tsy manaiky ny sitrapony devoly isika, tsy mandray ny toromarika omentsika, tsy mandray ny tenintsika. Roa izy amin'ny anaran'i Jesosy, roa izy olona ho any an-danitra tsika ka roa izy andeha, roa izy andeha, roa izy andeha, roa amin'ny anaran'i Jesosy. Manarika antsika eto ny tompontsika androany, manarika antsika eto ny tompo androany.
tohizo mivavaka tompoko, tohizo mivavaka iny. Ary akoatran'izany a dia vavay ianao mba avita vavaka tahaka izao foana ianao samin'andro san'andro. Hoe kristianina ianao, maha-kristiana anao dia avita mandoalika mivavaka tahaka izao ataontsika izao isan'andro san'andro anao. Zay ihany koa endrika faloran-tena anankiray ataonao an'Andriamanitra androany. Satria mila manao vavaka mandoalika maharitra toy izao mihitsy ianao, tsika rehetra. Raha manadalanao ny devoly, manadalana sainao sy ny eritreritrao, roay izy androany e. Manao fa defy vitanao io mandoalika vavaka maharitra io. Amin'ny maha-kristiana anao vitanao io, satria izotra ho any an-danitra isika io. Tohizo mivavaka tompoko, tohizo mivavaka. Tao anatin'ny fotoana nanaovana vavaka miaraka tahaka izao no nandrotsan'Andriamanitra amin'ny fanahy masina tamin'ireo apôstôly. Fahasoavana lehibe mihitsy no nomen'Andriamanitra azy ireo tamin'izany. Ary amin'ity andro androany ity, aoka irasaina hiaraka hivavaka tsika rehetra fa azo antoka fa eto Jesosy aneho ny fahasoavana lehibe amintsika izy, mba tokanao hatsapa fahasoavana amin'ity andro androany ity amin'ny anaran'i Jesosy. Zay nitranga tamin'ny andron'ireo apôstôly afaka nitrango fiainantsika androany. Ka dia hoy aho hoe ataovany vavaka, ataovany vavaka, ataovy zava-dehibe ho anao izao vavaka, iarantsika manao izao tompoko. Ary raha mahatsapy ianao fa misy asany devoly mamiliviliny sainao, manelingelany eritreritrao, tsy mampifantoka anao, roa izy
roa izy nahoana ny manaiky azy anao, nahoana ny manaiky azy anao. Toero izy amin'ny anaran'i Jesosy, toero izy amin'ny anaran'i Jesosy, toero izy amin'ny anaran'i Jesosy. Toy izy mivavaka tompoko. Nandao anao ilao raiko, zao de teo tiao, maniry akinatratranam, zao de teo tiao. Atsakany tananao a titamiao raiko malalo rasonita nako. Atsakany amin'ny tananao titamiao raiko malalo rasonita. Ino fatazako ny sandrinao, ino fatazako ny sandrinao, zao de teo tiao. Mitsotra mba isakambina re, mitsotra mba isakambina re, zao de teo tiao. Atsakany amin'ny tananao falorantenanao zany tamiao raiko malalo rasonita nako, titamiao iteka mafo any tompo isika. Raha mbola misy mafona zay ty atao avy any tompoko. Alleluia, alleluia. Isika io a de olona natao hiomana ho amin'le fiainana mandrakizay. Alleluia. Noho zany a aza manaiky fitampitany devoly ianao ohatra
ataony vary marina, ataony manota, ataony manao tsy fanao. Fa raha sanatrika efa tratran'izany ianao, ny vaholana tsara indrindra ianao miaiky ny fahotanao, ianao mibebaka fa Andriamanitra vonamindra fo ka anadio anao amin'ny alalan'ny rany Andriamanitra dia ny rany Jesosy. Halleloia. Dia manao fa dia fio hoe anompan'Andriamanitra amin'ny farany ianao, tsy emotra mihitsy fa anompan'Andriamanitra hatramin'ny farany. Andoantsika hanao ilay hira hoe hatramin'ny farany hoe mpitsanganana no novantsika an'izay hira izay, amin'ny fotsika manontolo mihitsy, tena hoe hira ho falorantsika tena ho an'ny Andriamanitra isika.
Tompo, ho anao tokoa zahay fiangonana ireto satria efa novidinao tamin'ny alalan'ny rany Kristy Jesosy ilay nalatsaka teo ambony hazo fijaliana. Koa dia tsy ala aminay anie ny famindraponao, farak' izany tokiry izany dia anao hatramin'ny farany izahay, anao hatramin'ny farany izahay. Sotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Makatoerana tompoko. Dia makatoerana ihany koa anareo. Amaky baiboly isika ato amin'ny Jaona toko fahatelo. Jaona toko fahatelo, vakitsika ny andininy faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy sivy ambin'ny folo. Toy izao no voasoratra. Ary tahaka ny nanandrata Mosesy menarana tany anefitra no tsy maintsy nanandratana zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay zay rehetra mino azy. Andininy faina ambin'ny folo. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Andininy fafito ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fasivy ambin'ny folo. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao, anameloko izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Zay mino azy dia tsy hoelohana, fa zay tsy mino kosa dia efa voahiloka rahateo satria tsy nino ny anaran'ny zanaka natokan'Andriamanitra izy. Ary izao no fanamelohana fa tonga amin'izao tontolo izao ny mazava nefa aleon'ny olona ny maizina toy izay ny mazava satria ratsy ny asany. Avy amin'ny alalan'izay tenin'ny baiboly no vakiana izay ry fiangonana tonga manarika ty fotoam-pivavahana ity no akantsika fampianarana, fampahirezana mba tongatsika ho lasa olona tanteraka amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Tsy zany matsy fa ato anatin'ity baiboly ity dia ahitana olon'Andriamanitra zay voalaza hoe tanteraka tamin'ny fanarana an'Andriamanitra. Anisan'izany zao ry Josoa, ry Kaleba. Ato anatin'ity baiboly ity ihany koa dia ahitana teny nataon'i Jesosy hoy izy, aoko tanteraka ianareo tahaka ny fahatanterahany rainareo. Ka inoko fa hiasa amin'ny alalan'izao afatra entiko izao Andriamanitra mba hitondratsika ho amin'ny fahatanterahana ihany koa. Amen. Andao hiteka mafantompo. Amen. Zava-misy sady marina zao ambarako amintsika fiangonana izao. Maro amin'ny kristianina, maro amin'ny mpino kristianina tahaka antsika izao no manadino tanteraka ny fisian'izany atao hoe mandrakizay izany. Ary tsy miomana akory izy ny hiditra ao amin'ilay fiainana mandrakizay. Kanefa ho ia, ny programan'Andriamanitra raitsy to, lay Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy, ny programany io Andriamanitra io dia ny ananantsika zanak'olombelona rehetra ny fiainana mandrakizay miaraka amin'Andriamanitra, mandrakizay. Zany ake no antony natoka amin'ny baiboly laza Jaona toko fahatelo andininy faina ambin'ny folo hoe voasoratra hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, tsy misy avahana fa na iza olombelona velona eto ambony tany ity dia nitiavan'Andriamanitra. Eny na dia ny jiolahy, mpangalatra, ny mpivarotena, inona manao na ny toetrany dia tian'Andriamanitra daholo ny olombelona rehetra. Ary ny fitiavan'Andriamanitra dia noporofono tamin'ny alalan'ny zanan'ilay tokana atao hoe Jesosy Kristy zay nampidiny tety ambony tany, fa amin'ny alalan'io zanany io no anomesin'Andriamanitra ny olombelona rehetra ny fiainana mandrakizay. Tsika rehetra tonga eto tian'Andriamanitra hiaraka amin'ny mandrakizay. Halleloja. Tsarovy tokoa anefa fa itsika io
olona mandalo eto ambonin'ny tany, olona mandalo miserina toy ny ahitra, miserina toy ny voninkazo. Hoy ny baiboly any amin'ny Salamo 150 hoe vahiny sy mpivahiny ianareo eto ambony ty tany ity. Ny androntsika olombelona dia 70 taona. Ary raha tahina ka mateza dia 40 taona. Amen. Amen. Zany tantara zany rehefa dia manambara, zany teny zany dia manambara fa mandalo ny fiainantsika ary misy tokoa ny fiaina mandrakizay. Fa saingy zao aiza no andaninao ny mandrakizainao rehefa mandao anty tany ity ianao. Dia zao ihany koa misy matoky ve ianao fa raha ny fiainanao amin'izao fotoana izao, ny fiainanao ankehitriny no jerena, na ny toetranao sy ny toepanahinao amin'izao fotoana izao no jerena, misy matoky ve ianao ry havana malala fa afaka apitranao ho ao amin'ilay fiaina mandrakizay ny tompandriamanitra tsy toa. D'accord ny amin'izao fiainanao zao ve izy? D'accord ny amin'izao ataoko hoe toetranao na toepanahinao ankehitriny zao ve ilay Andriamanitra tsy toa? Aza dino ary aza mamita teny isika toga eto fa tsy hoe rehefa pino ianao na hoe no ianao mpiangonato na hoe no ianao efa vita batisany rano ho azy efa vita batisany rano na hoe no ianao efa manompan'Andriamanitra dia zay no ilazanao ilazantsika toga eto fa tsy maintsy andovany lanitra isika rehefa mandao anty tany ity, na hoe azo le fiaina mandrakizay isika rehefa mandao anty tany ity. Tsy atompoko ataoko fa haintsika tsara be mihitsy le teny nataon'i Jesosy Kristy hoy izy ao Matthieu 7 ao 2:20. Hoy izy, tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra mifanjakany lanitra, tsy izay rehetra milaza hoe efa vita batisany rano no hiditra mifanjakany lanitra, tsy izay rehetra hoe manompo ahy amin'izao vaninandro zao no hiditra mifanjakany lanitra, fa zay manao sitrapony raiko zay any an-danitra ihany. Zay le voalaza Matthieu 7 2:20. Ary ankoatran'izany ry havana dia milaza amin'ny baiboly fa isika kristianina io dia tsy maintsy tsy hoe angambangamba na hoe olona fa tsy maintsy manarika ny fitsaran'i Kristy isika. Dia eo indrindra no anetanako antsika hoe tandremo sao diso hevitra isika, diso hevitra ianao toga eto, fa tsy ny jentilisa ihany, tsy ny olona zao tontolo zao ihany no hiarika ny fitsaran'Andriamanitra any arenany, fa ny mpino kristianina ihany koa. Ny jentilisa, ny olona zao tontolo zao tsy maintsy hiarika fitsaran'Andriamanitra izy, tribunal andalo ny tribunalin'ny Andriamanitra izy, fa tsika kristianina ihany koa, tsika mpivavaka dia andalo ny fitsaran'Andriamanitra tak'izany, andalo ny tribunalin'Andriamanitra. Ny anaran'ny fitsarana io dia antsoina hoe fitsaran'i Kristy. Zay ny anaran'ny fitsarana io. Ary amin'izany fotoana izany Kristy Jesosy no mpitsara. Tsy mijoro eo anatrehantsika amin'ny mampamonjy azy izy amin'io andro io, tsy mijoro eo anatrehantsika amin'ny mampanao fifonana ho azy eo tanakavan'Andriamanitra ray izy amin'io andro io, fa mijoro ho mpitsara Jesosy amin'io andro io. Eno tsara ke ty teny ity mba ho azonao ny voasoratra. Korintiana 2:5-10. Zao voalaza fa isika rehetra mpino kristiana no hiatefana io teny io fa isika rehetra dia samy tsy maintsy ho hita toetra miharihary eo amin'ny fitsaran'i Kristy. Isika rehetra dia tsy maintsy ho hita toetra miharihary eo amin'ny fitsaran'i Kristy, mba handraisan'ny olona rehetra izay zavatra nataony tenany dia arak'izay nataony na tsara
na ratsy. Dia ina hoe ianao no hotsarain'i Jesosy amin'ny fotoana io? Voalohany, ny toetrantsika, ny toepanahintsika no hotsaraina amin'ny fotoana io. Faharoa, zavatra rehetra nataontsika na tsara na ratsy dia hotsaraina amin'ny fotoana io. Amin'izany dia hianjaanja eo anatrehan'Andriamanitra, eo anatrehan'i Jesosy daholo zavatra rehetra nataontsika. Ary amin'ny fotoana io no tanteraka ilay teny nataon'i Jesosy, liko toko fahavalany ty fafito ambin'ny folo. Andao ke vakitsika voasoratra, liko toko fahavalany ty fafito ambin'ny folo. Fa tsy misy takona izay tsy hita, na miafina izay tsy ho fantatra sy tsy aseho. Amin'ny fotoana io no hibaribary daholo zany rehetrarehetra zany. Averiko indray, tsy maintsy manarika ny fitsaran'i Kristy isika, ahafahan'Andriamanitra mamaly atsika araka ny nataontsika. Tsy ny jetilisa ihany, tsy ny olona izao tontolo izao ihany no hiatrika fitsaran'Andriamanitra any arenany, hiatrika zareo, fa itsika ihany koa dia hiatrika ny tribonalin'i Kristy. Tsika pino, tsika kristianina. Ka raisy izay teny izay ho tsakotsakontsika rehetra. Ary aoriana fitsaran'i Kristy, maro no diso fanantenana. Diso fanantenana izy satria tsapany amin'izay fa voafitaka izy, na hoe namitantena izy. Satria amin'io andro io be dia be mihitsy kristianina no andre, be dia be mihitsy kristianina no andre an'ilay teny nataon'i Jesosy. Le Matthieu toko fafito dia faraka amby roapolo. Tsy izay rehetra manao amiko tompo niditra fanjakany lanitra, fa zay manao sitrapondraiky izay nan-danitra ihany. Amin'ny fotoana io no hijoroany olona vavolombelona, entina anamarina ny tenany, satria lavin'Andriamanitra izy taoriana fitsarany Kristy. Amin'io zany nijoro vavolombelona ny olona hoe andiny faharoa amby roapolo. Tompoko, efa namoaka demony tamin'ny anaranao zahay, efa naminany tamin'ny anaranao zahay, efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao zahay. Fa hoy Jesosy, miala amiko ianareo, azafady miala amiko ianareo, nga fantatra ianareo, avy aiza moa ianareo reo, avy aiza? Maro amin'ny kristiana no andre teny tak'izany na hijoro vavolombelona tak'izany. Riavana malala, manarika an'ity fotoam-pivavahana ity. Androany dia milaza amintsika fa misy ny atao hoe mandrakizay. Amen. Tena misy ny atao hoe mandrakizay. Ka mila miomana ho amin'izany daholontsika, tsy raha avy isam-batan'olona toka eto. Ka ireo izay efa tena nandray a Jesosy, efa tena nandray a Jesosy, ireo izay efa tena voavonjy, ireo izay atsoina hoe mendrika teo anatrehan'Andriamanitra, ny olona tak'izany efa nomanin'Andriamanitra ho azy ny fiainana mandrakizay miaraka amin'ny Jesosy mandrakizay. Ary amin'io andro io no ho tanteran'Andriamanitra ilay nambaran'i Jesosy any amin'ny Jaona toko fa 4:1 ka hatramin'ny 5:7. Efa teny toko izao mantsy Jesosy raha niona tamin'ireo mpianatra hoe aza malahelo fonareo, fa maninona ianareo no malahelo tak'izao raha nandre, fa za io andeha, za io andao ty tany ety, aza malahelo fonareo, mino an'Andriamanitra ianareo ary mino ihany koa ianareo. Toizana ao an-trano raiky io Jesosy, misy fitoerana maro be mihitsy, fitoerana maro be tsy tamboisaina. Raha tsy zany dia efa laza taminareo aho Jesosy, fa andeha hanamboatra fitoerana ho anareo. Ary andeha hanamboatra fitoerana ho anareo aho, dia ho avy indray, tsy janony ialany aho fa ho avy indray, ka andray anareo izay ahy ho any amiko, ka izay hitoerako no hitoeranareo ihany koa. Ireo izay efa nandray an Jesosy, ireo izay efa tena voavonjy, ireo izay efa tena mendrika teo anatrehan'Andriamanitra no iantefany io teny voalazan'i Jesosy Kristy io. Fa ireo izay nandahan Jesosy kosa, nandahan Jesosy, tsy nandrarahan Jesosy, tsy linany amin'ny Jesosy, ireo izay tsy manana Jesosy,
Ary repino tsy mba nanomana ny fiainany ho amin'ilay fiainana mandrakizay, satria misy ke zany ny atao hoe pino tsy manomana ny fiainany ho amin'ny fiainana mandrakizay fa variana eto ambony tany ety, variana milalao ato sy aroa, variana ary mbola mandeha taka fanao jetrisa na mbola mandeha taka fanaon'olo zao tontolo zao. Ho avy ny fotoana ho very reny olon-dreny, miandry azy ny fahaverezana mandrakizay. Ho tanteraka amin'ilay voalaza ao amin'ny boky ny Apokalipsy 1:29 zao voasoratra ao fa niosa, ny tsy mino, ny vetaveta, ny mpijangajanga, ny mpanompisampy, ny mpanahody ratsy ary ny mpandaika rehetra dia anana ny anjara toerany ao amin'ny fariafo sy solofara. Zany no antsoina hoe fahafatesana faharoa tena mahatsiravina hiandry an'izay ho very. Ary manamafy an'izany ilay voalaza Apokalipsy 20:10 na iza ato mivakiko ara mitsy hita voasoratra teo anatin'ny boky ny fiainana dia natsipitany amin'ny fariafo izy. Zany hoe ao amin'Andriamanitra ao zany dia misy karazana boky, dia misy la atao hoe boky firaketana soratra ny zavatra rehetra nataon'ny olombelona rehetra na tsara na ratsy. Ary ty boky anankiray ty indray antsoina hoe boky ny fiainana, dia soratanao ny anaran'ireo olona zay atao hoe voavonjy izy. Dia hoy ny Baiboly hoe fa zay rehetra tsy hita voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana io dia ho samborina izy dia atsipy any amin'ny fariafo sy solofara. Any izy no mandany ny mandrakizay. Amin'io andro io zany no ho tanteraka lay fanoharana nataon'i Jesosy, ho tanteraka amin'ny mpivavaka, ho tanteraka amin'ny kristianina, hoe nisy virjina 10 nofidiana mba hitsena mpapakatra. Ny virjina 10 zany dia manambara fadiovana, dia nidino tamin'ireo adala ho amin'ny Baiboly, satria tsy mba niomana mba hitsena ilay mpapakatra fa dia variana ny lalao teto amin'ity zao tontolo zao ty, na katsy na keroa tsy mba niomana. Ny solika amin'izany efa mialany fa tsy mba niomana mihitsy sy nikarakaraina. Lany tapokarana lany ary ny solika tamin'ny fotoana indrindra no tonga ilay mpapakatra. Inona ny ataony? Lasa izy nakany an-tanàna zay le fanoharana ao Matthieu 5:20, lasa izy nakany an-tanàna dia nividy solika, karakara solika, verina avany izy, efa tafiditra ilay mpapakatra, efa nidy ny varavarana, teo vao nandondona voaizahay fa indrisy tara loatra. Amin'io andro io no tanteraka zay fanoharana nataon'i Jesosy zay, hoe tsy niomana ilay kristianina ho amin'ilay fiainana mandrakizay, vokatra zany dia tsy afaka ho any amin'ilay fiainana mandrakizay izy fa lasa makany amin'ny fahaverezana. Ny afatra farany dia izao, mila miomana dieny zao isika fiangonana riavana malala raha te hiditra ao amin'ilay fiainana mandrakizay. Mila mitoetra tsy misy ota isika kristianina raha te hiditra ao amin'ilay fiainana mandrakizay. Zao matsy eno tsara, any amin'ny fiainana mandrakizay, any an-danitra any toerana tsy natao ho an'ny olona mbola manota any, toerana tsy natao ho an'ny olona mbola milanja ota any. Anyme ohatra dia ho azonao tsara ny zany teny ambarako zany voalohany, ohatra voalohany, rehefa nanota zao Lusifera sy ny ekipany. Iza moa zany Lusifera zany? Lusifera dia reo anjely voatendry voaositra ho amin'ny fanompoana spesiala dia ny fanaovana fiderana an'Andriamanitra. Marina fa Andriamanitra tia fiderana, makasitraka fiderana. Ary zany mahatonga Baiboly mitantara fa rehefa misy manao fiderana dia eo Andriamanitra manao zavatra lehibe, manao zavatra magaga. Dia Lusifera sy ny ekipany tamin'izany fotoana zany nanota tamin'Andriamanitra. Tsy ho tany saina amintsika hoe karazany navy le fahotana nataony fa dia hoe nanota tamin'Andriamanitra izy. Ka any an-danitra tsy misy toerana ho an'izay manota, noho zany tsy maintsy nesorina tany an-danitra ry zareo dia nazera tety ambony tany.
Zany voalaza amin'ny bokyny Apokalipsy toko 12 andiny fafito ka hatramin'ny andiny fasivy. Ary manamafy an'izany hoe tsy misy toerana ho an'ny olona mbola manota na ho azy mbola manota any an-danitra. Le voalaza Apokalipsy toko 12 andiny fafito amby roapolo. Angamba izay teny izay no vakina amintsika. Apokalipsy toko 12 andiny fafito amby roapolo. Zao no voasoratra: ary tsy mahititra ao mihitsy zay tsy masina. Tsy ho tafiditra ao zany zay mbola maloty e, na zay manao vetaveta na zay mandaingy, fa iza ihany tafiditra ao, fa zay voasoratra ao anaty bokin'ny fiainana zay ihany zanak'ondry ihany. Ireo zay mendrika ka voasoratra amin'ny bokin'ny fiainana zay ihany zanak'ondry ihany no afaka hiditra ao amin'ilay fiainana mandrakizay. Hanome ohatra faharoa ihany koa aho, satria tian'Andriamanitra hiaraka amin'ny ao an-danitra ao amin'ilay fiainana mandrakizay ny zanak'olombelona rehetra. Dia inona hoy ianao no nambaran'ny Baiboly ilay nivakina tamintsika ty aloha hoe fato zao no tiavany Andriamanitra zao tontolo zao, nomeny ny zanan'ilay tokana, nomeny Jesosy Kristy, ary nomeny ho antsika zanak'olombelona mba tsy ho very zay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay. Amen. Satria tian'Andriamanitra hiaraka amin'ny mandrakizay ao an-danitra, arak'izay fa programan'Andriamanitra tany ambolotika zanak'olombelona. Dia inona nataon'Andriamanitra? Tsy maintsy nomen'Andriamanitra ny zanan'ilay tokana atao hoe Jesosy, mba hamonjy ny olombelona rehetra ho afaka amin'ny fahotana. Satria nahoana? Satria tsy mahazo miditra ao an-danitra zay mbola manota na zay mbola milanja ota. Tsy mahazo miditra ao an-danitra. Zany ange dikan'ilay Maty toko 2 andiny faraika amby roapolo. Dia hiteraka zazalahy izy, ary ny anarany ataona hoe Jesosy, fa izy no hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana. Tsy maintsy vonjena ho afaka amin'ny fahotana ny olona, ary Jesosy no nomen'Andriamanitra antsika mba hanafaka antsika amin'ny fahotana. Amin'izay tsika dia autorisé hiditra amin'ilay fiainana mandrakizay na hiditra ao an-danitra. Tsy maintsy nanolotra ny ainy, natao sory, natao ambony hazo fijaliana Jesosy. Na dia mafy be tamin'ny ary zany zavatra zany, mafy tamin'i Jesosy angeny hoe hanolotra ny ainy ho faty teo ambony hazo fijaliana e. Raha tsy zany ve Jesosy tamin'izy tao amin'ny sainy Getsemane, tsy efa hainareo ve ny vavaka nataon'i Jesosy? Hoy izy: raha raiko raha azo atao esory amiko ty kapoaka mangidy ity, nefa tsy sitrapoko any ainy natao raha fa ny sitraponao ihany. Tsapan'i Jesosy fa mafy be ny zavatra tsy maintsy hatreny hoe ny ainy atao sorona ambony hazo fijaliana. Kanefa araka programan'Andriamanitra ray dia tsy maintsy atao sorona eo ambony hazo fijaliana Jesosy mba ho fitondrana ny fahotantsika. Satria araka nambarako taminareo hoe tsy afaka ampidirina ao amin'ny fiainana mandrakizay na ao an-danitra zay mbola manota. Ahoana hoy Petera voalohany toko 2 andiny fefatra amby roapolo, maro amintsika no efa maitsenjery. Hoy Petera manao hoe ary Jesosy nitondra fahotantsika tamin'ny tena teo ambony hazo mba ho faty ny amin'ny ota isika, fa ho velona ny amin'ny famarinana. Maty nitondra fahotantsika Jesosy mba tokantsika tsy hiditra ao an-danitra miaraka amin'ny ota intsony. Manamafy an'izany Jaona voalohany toko 3 andiny 15. Zao voasoratra: ary fantatrareo fa Jesosy no naseho mba hanaisitra ny ota. Zany hoe tonga tetebony tany Jesosy mba hanaisitra ny ota eo amin'ny zanak'olombelona. Satria araka nambarako teo amafisiko ihany fa ao amin'ny fiainana mandrakizay dia tsy misy olona mahazo miditra milanja ota na mitondra ota. Fanampin'izay ihany koa, tsy maintsy atao batisan-drano asitrika ao anaty rano ny olona izay mihinana an' Jesosy, na izy mba ho voavonjy izy. Satria zao voasoratra maraka toko 12:12, zay mino sy atao batisa no vonjena. Zany hoe zay misy atao batisa no mahazo miditra ao amin'ilay fiainana mandrakizay. Fa tena lehibe indrindra dia ity: rehefa atao batisa ny olona amin'ny fotoana iny dia mandevina
ny fahotany rehetra ny fiainan-dratsy rehetra ao anaty rano izy tahaka an' Jesosy Kristy. Rehefa avy tondra ny fahotantsika teo ambony hazo fijaliana Jesosy dia nalevina ary nandevina fahotantsika rehetra tamin'izy nilevina iny izy dia tsangana tamin'ny maty. Ary rehefa tsangana tamin'ny maty Jesosy tsy hoe nety niaraka tamin'ny avy-tao am-pasiny indray ilay hotantsika fa efa voalevina tao iny vita tro ny tantaran'iny. Dia tsika ihany koa amin'ny alalan'ny batisa dia napresin'Andriamanitra fahafatesany Jesosy. Nalevina Jesosy dia alevina ihany koa tsika. Nalevina Jesosy niaraka tamin'ny fahotantsika dia alevintsika ihany koa ny fahotantsika amin'ny alalan'ny batisa sitrika ao anaty rano. Rehefa voaka avao anaty rano tsika dia hoy ny Baiboly manao hoe ho amin'ny fiainana vaovao tsy milanja ota intsony tsy mitondra ota intsony. Satria nahoana? Satria tsy mahazo mito amin'ilay fiainana mandrakizay. Tsy mahazo makany an-danitra zay olona mbola milanja ota, zay olona mbola mitondra ota eo amin'ny fiainana. Andao nge vakitsika amin'ny voasoratra Romana 9 efa nambarako taminareo ty teny ety fa veliko vakiny andre mandeha manomboka amin'ny 1 inona ary no lazaintsika? Inona ary no lazaintsika? Mbola hitoetra amin'ny ota ihany va isika hitombon'ny fahasoavana? Sanatria izany ataontsika zay fa maty ny amin'ny ota ahoana no velona amin'ny ihany. Tsy fantatrareo fa naizana izy isika no efa natao batisa ho amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany. Koa niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesany isika mba ho tahaky nananganana Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa ho amin'ny fiainam-baovao. 5 fa raha napresina tamin'ny heliky mibady fahafatesany isika dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganany. Satria maty Jesosy dia nalevina ary natsaka tamin'ny maty ary velona mandrakizay. Tsika ihany koa maty ny amin'ny fahotantsika dia nalevina tao anaty rano tamin'ny alalan'ny batisa dia nalevintsika niaraka tamin'iny fahotantsika ary mitsangana ho velona mandrakizay tsy milanja ota intsony. 6 fa fantatsika fa nitoentsika taloha, nitoetrantsika taloha dia niaraka nombonina taminy anombana ny tena ny ota mba tsy hanompontsika ny ota intsony. Aorian'ny batisa zany dia tsy mahazo manompo ny ota intsony isika raha te hiditra amin'ny fiainana mandrakizay na te ho tonga soamatsara ny an-danitra. Fa zay efa maty dia afaka tamin'ny ota. 7 ka hatramin'ny 7 ary raha niara-maty tamin'ny Kristy isika dia mino fa hiara-belona aminy koa isika. Ary fantatsika fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy dia tsy maty intsony izy, tsy manan-kery amin'ny intsony ny fahafatesana. Fa ny amin'ny nahafatesany dia maty ny amin'ny ota indray mandeha izy, fa ny amin'ny avelomany kosa dia velona ho an'Andriamanitra izy. Ary oka ho tahaka izany koa ianareo fiangonana Refy eto Androndrakely ka ny tenanareo ataovy hoe efa maty ny amin'ny ota fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Koa aza vela ny ota njaka amin'ny tenanareo mety maty anaranareo ny filany ary aza manolotra ny momba ny tenanareo ho amin'ny ota ho fiadiny tsy fahamarinana fatolorony tenanareo ho an'Andriamanitra toy ny efa maty nefa velona ary momba ny tenanareo ho fiadininy fahamarinana ho an'Andriamanitra. Mazava riavana voasoratra tsy misy mahazo miditra ho fiainana mandrakizay na ho an-danitra ny olona mbola manota ka dia tsy maintsy atao batisa zany isika mba ahafahantsika mandevina ny ota amin'ny alalany fanaovana batisan-drano asitrika ao anaty rano. Noho izany amin'ny mampino kristianina atsika, noho izany manoloana zao fanapahan-kevitsika hoe hanompo an'Andriamanitra izao dia hoy aho hoe ho mitsy ny Baiboly fa tsy zay ihany, aza manota intsony ianao. Miomana dieny zao ianao tompoko, miomana dieny zao mba tonga anao anana an'ilay fiainana mandrakizay. Asoteka mafy be ho an'Andriamanitra tompoko. Alleluia. Aroka hitoetra ho lelam-pino, ho vehivavy-pino
araka ny fon'Andriamanitra isika rehetra manarika an'ity fotoam-pivavahana ity mba tsy sy ny fanenenana. Zay le izy aoka hitoetra ho lelam-pino sy vehivavim-pino isika mba tsy sy ny fanenenana. Mazava nge ny voalaza e Jaona 7:20 fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra ao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fanana ny fiainana mandrakizay. Amen. Amen. Ary boky Matthieu 7:17 andao vakitsika zay voasoratra izay. Matthieu 7:13 vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Midira ny vavahady ety anareo fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana zay makany amin'ny fahaverezana. Zany hoe eto ambody tany ity zany dia misy lalana sy vavahady antsoina hoe tery ety dia ety. Dia misy ihany koa ny lalana sy vavahady malalaka dia malalaka, midadasika dia midadasika. Dia zao zany ny famporosian'i Jesosy. Ianareo rehetra izay mangetaheta ary maniry fatratra ny ho any amin'ilay fiainana mandrakizay miaraka amin'i Jesosy dia tomina avokoa ianareo rehetra ho Jesosy midira amin'ilay vavahady ety, ilay vavahady tery tena tery. Tena tery le izy, tena ety le izy, fa aoka ao ianareo no sisika. Aoka andany tenanao ianao dia tena hisisika ao mihitsy. Fa raha ny lala makany amin'ny fahaverezana sy ny vavahady makany dia midadasika be, dia midadasika be, ka ny akamaron'olona dia anina lehany, tsy dia voatotohany, tsy dia voalingeliny, dia anina lehany. Anika dia ho Jesosy hoe vitsy ny tafiditra ao amin'ilay mandrakizay, ao amin'ilay fiainana any an-danitra. Tsy ho isan'izany anetsika tonga eto. Izy ka tena ety arabaky teny nge lalana sy vavahady makany amin'ilay fiainana mandrakizay e. Tena ety. Drandray tena misy zavatra tena sarotra iainana, sarotra katoavina, kanefa tsy maintsy mijoro ianao, tsy maintsy mijoro misisika amin'ilay vavahady ety ianao raha te ho any amin'ilay fiainana mandrakizay. Ohatra zao mirava zao ny fotoam-pivavahana dia mandeha any amin'ny lalana iny ianao, eo anoloanao misy rahalahy anankiray nandeha na ranabavy anankiray nandeha, dia ianao atao farato tsisy olona ankoatranao eo, dia sakaposy ohatrao ilay namanao, ny zavatra iray teo posiny, dia mivoaka avy tany latsaka, tsy hitany, ataoko hoe vola mangamanga ireny 2 alina anankitelo ohatra, latsaka. Iny lasa ihany le rahalahy, dia nalain'olona olo vola, dia eo anao sanganena. Andriamanitra ity ve le fitahiana natokanao aho? Satria voavy mivavaka mihitsy ateo hoe ampio fa mana problema ara-bola, any an-trano zao tsisy sakafo raha andeha hody aho. Ity ve le manana latsaka avy any an-danitra tandidon'ilay fiainana kehitriny? Tanao ety le vavahady tery, le vavahady. Kanefa raha te hiditra any an-danitra anao, te ho any amin'ilay fiainana mandrakizay anao, dia tokony hiazakazaka hamonjy an'ilay rahalahinao lasa iny. Hamonjy azy anao, rahalahy safady. Azafady fa tia mivolanao latsaka fa tsy hitanao ity. Dia olo le rahalahy hoe tenina misaotra an'Andriamanitra, misaotra rahalahy, misaotra tompoko, misaotra. Ety zay vavahady zay a, tery zay vavahady zay a, ary ohatrany ataka devoly amin'ny lafiny fakapanahy. Fa raha ohatra kosa ka tsy voninahitra vavahady ety anao, dia ho ianao hoe halleloja, fitahiny ty, halleloja, manalatsaka avy any an-danitra ety, misaotra anao Andriamanitra fa hisakafo zay androany atoandro. Tonga dia ny akisobe zao aloha nividiko. Ry havanao, zao tsika velona eto ambony ty tany ity zao no mila miomana ho any an-danitra, ho any amin'ilay fiainana mandrakizay. Sady zany ve? Enganeka tsy hisy na dia olona anankiray amintsika azy tsy ho tonga any an-danitra fa amin'ny anara Jesosy tsika rehetra dia ho tafita daholo. Amen. Vita ty fotoam-pivavahana ity, vita ty fotoam-pivavahana ity, dia hijoro hatramin'ny farany ianao. Na inona ady, na inona fakapanahy, na inona fizaham-toetra, dia lohabava foana ianao hoe hatramin'ny farany ho an'Andriamanitra aho, hatramin'ny farany tsy emotra aho, hatramin'ny farany tsy lanja ota izany aho. Amen.
Zava-dehibe nge zany hoe ianao eken'Andriamanitra hiditra ao amin'le fiaina mandrakizay ao an-danitra e. Fa zava-dozany ag raha sanatrika alefa any fahaverezana ianao any no misy fitomanina sy fikotroanify, any misy ny afo-tsy vonoana, any misy ny kakana zay mamely andro amanalina tsy misy fitsarana, tsy misy fataperana, ary arabaky tenitena hoe mandrakizay le fahorinany. Ka dia maritatra hatramin'ny farany ianao. Andeo tsika rehetra amin'izao fotoan'izao ary mbola hiaraka andohalika hivavaka, tena hivavaka be, tena hivavaka be. Atoloro an'Andriamanitra fiainanao, ibebao ny fiainanao, aza milanja ota intsony ianao. Fa raha ohatra ka efa nanoty ianao dia ao Jesosy aloha hatramin'izao tsika miteny zao, mbola manao fifonana ho anao eo tanakavan'Andriamanitra ray, ary mbola amela ny heloka ao Andriamanitra amin'ny alalan'ny fifonana ataon'i Jesosy. Noho izany androany dia mibeba ianao, aza manamaritena tena mibeba ianao, ka mangatamba ho sasana amin'ny alalan'ny rano Kristy Jesosy. Aoko tsara fimanana ianao androany, ary rapitso dia mbola toizanao ihany zay fimanana zay hatramin'ny farataona, ho toizanao zay fimanana zay amin'ny taonao avy, mbola toizanao zay fimanana zay mandra-piavy Jesosy, dia mbola io manamandraka-riva ianao. Andao andohalika hivavaka tsika rehetra azy, samy mandohalika, samy mivavaka tsika tsiraray avy. Samy mivavaka tsika tompoko, tena mandolia mihitsy ianao ho anareo zay vaovao toka eto. Aza raisina tony hoe tsy mahazatra anao ny mandohalika vavaka, tsy fanao amin'ny fiangonana fotsika zany fa tena fanao anatin'ny baiboly e, hita ao anatin'ny baiboly e, manao fa pratika, manao vavaka tora-po, loarina ao anatin'ny fonao ao. Samy mivavaka izy, oka tena andohalika ianao e, tena iakoaka, aza manamariteny fa raha meky mifahotanao ianao, meky mifatsoanao ianao, dia voalaza amin'ny baiboly fa matoky sy marin'Andriamanitra. Noho ny amin'ny Jesosy hatramin'izao aloha mbola manao fifonana ho antsika izy eo an-tanakavan'Andriamanitra ray, dia amela ny heloka ao izy, amela mifatsoanao izy. Zay matoka amin'ny teny hoe oka eky mifahotanao ianao, oka eky zavatra tsy nentinao taonao ianao, fa anadio anao ny rano Jesosy Kristy, anangana anao olo marin'Andriamanitra amin'ity androandroany ity. Ary raha mahatsapa-tena anao fa misy atakina devoly mampanota anao, toero izy, roay izy, asa mandeha izy, aza manaiky devoly tsony ianao, aza manaiky fanaratsy itsony ianao, toero izy. Samy mivavaka tompoko, samy mivavaka be, samy mivavaka be, sika rehetra toga eto. Samy mivavaka tsika tompoko, samy mivavaka tsika e, mandolia mivava, raisy hoe andro ray lehibe ho anao ny androandroany, nandrenesanao vaovao tsara, anomananao fiainanao ho any amin'ilay mandrakizay, ho any an-danitra, satria izany ny sitrapon'Andriamanitra, ny anomentsika fiainana mandrakizay,
ny ampadiovantsika ny lanitra. Matoanao toka eto, matoanao nandrea zany teny zany, dia tian'Andriamanitra ampidirina ao anaty listrina voavonjy ianao, ka dia hoy hoe mivava malora tena tsara ho an'Andriamanitra. Samy mivavaky tsika, samy manao tena tsara ho an'Andriamanitra isika. Samy mivavaky tsika tompoko. Samy mivavaky tsika tompoko. Ataovy zava-dehibe ho antsika ty fotoan'androany ity. Ataovy mavisa-danja amintsika ty fiarahana mivavaka ity. Roainy devoly aza mela toerana izy. Roainy devoly aza mela toerana izy. ry fiangonana manomatena ho any amin'ilay fiaina mandrakizay tsika io.
manomatena ho any an-danitra isika satria zany ny programan'Andriamanitra ratsy to ka dia malora tena tsara ho azy ianao mibeba ny amin'izay ratsy vitanao mba tokanao raha natrika fitsara Kristy dia tsy ilay teny voalazan'i Jesosy Matthieu 7:24 faharoa sy fahatelo miatra aminao fa hiteny aminao tompo ry mpanompo tsara sady matoky midira amin'ny fifalian'ny tomponao samy mivavaka tsika samy mivavaka ary manaova teny voady mihitsy anao fa tsy empotra tsy verin-dalana tsy anota intsony fa hito amin'ilay vavady ety hito amin'ilay vavady tery dia tery tsy maintsy mandateny ianao tsy maintsy mandany tena anao hitra amin'izany ianao mba ho tafita somatsara any amin'ilay mandrakizay any amin'ilay fiainana mandrakizay. Halleluja, 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 halleluja. Nandahoana hoe raiko zao de teo tiao maniry akina tratrana zao de teo tiao. Atsakany tananao a titamiao raiko malalo rasonita naku titamiao raiko malalo rasonita naku. Ino fatazako ny sandrinao fatasako ny sandrinao sao de teo tiao. Mitsotra maisakambina re mitsotra maisakambina re sao de teo tiao. Andao nangana tany antsika rehetra. Amen, amen, amen. Andriamanitro mijoro reto anatrianao ao amin'ny anaran'i Jesosy manao fifonana ho an'izao fiangonana ray matoly izao. Mino zahay fa tena tianay ianao ary noho ny amin'i Jesosy Kristy zanako velona maty teo ambony hazo fijaliana dia mamela ny elokay rehetra izay niaiky mifahotanao niaiky fahotanay izahay. Tena mamela ny elokay zato isanjato anao ka sasanao amin'ny rano Jesosy izahay. Ny herinao no miasa ao aminay ka matoka anay hijoro tsy hanota intsony tsy lanjaota intsony satria efa nalevinay ny fahotanay rehetra. Misaotra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Makatoerantsika rehetra. Alleluia, amen. Vonina vetsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Zao fantanena voalohany aloha apelako amintsika. Misy aminareo ve tonga eto samba ny androany na fandroa na fantelo no tonga teto. Zao mihitsy anao fa tena tapa-kevitra amin'ny fony rehetra fa tena hanolotra fiainana ho an'i Jesosy, hanolotra fiainana ho an'Andriamanitra. Tena tapa-kevitra ianao satria tsy teo very fa teo any amin'ilay fiainana mandrakizay. Raha misy an'izany hivavako anareo aho mba tsangano ny tanana. Raha misy samba ny androany na fandroa na fantelony angatako ianareo reny mandrosoa ty alohana tompoko. Mandrosoantsika, mandrosoantsika.
irantsika manao ihany le hira hoe nandahoanao ela aho raika ho andininy voalohany. Tsika rehetra milalaka tanana ihany misaotra Andriamanitra, misaotra ny amin'ny reto olona nanolo tena ho anao reto. Amen. Fantaniana faharoa indray, izy aminareo toga eto izy tapa-kevitra amin'izay fa iroso atao batisan-drano le batisa sitrika afahanao mandevina miotanao rehetra mba tsy hilanjano ho itentsony fa ianao hiomana ho any an-danitra. Izy aminareo tapa-kevitra ho atao batisa atoato atsakandray ny tanana. Ho anareo manangatanana indray mbola angatako indray androso eto anoloana eto. Indro fatazako ny sandrinao. Indro fatazako ny sandrinao sao tetemo. Makato sasany mandrosiana. Mandrosiana malalaka be ty sao tetemo tiao. Atsakany tanantsika rehetra tetamiao raiko mala alora sonita na. Amen, amen, amen. Fonareo ny tanana ivavako anareo ao. Tompo, tonga ankehitriny ny fotoana amonjenao andreto olony reto ka tena ambaranao tamin'ny marina fa tena tia azy ianao ary tia hanome azy ny fiainana mandrakizay miaraka amin'i Jesosy. Koa dia mivavaka aminao aray eo mamialany fahatsondretondreto, mamialany ny eloka vitana. Tsy niafina taminao fa efa voasotro amin'ny bokinao ny adalàna vitany tsiraray avy. Kanefa androany dia ho fafanao tsy hoe amin'ny bokinao ny fahotana vitany retondreto. Noho ny amin'i Jesosy dia amelany eloka vitany ianao, anamarina andretolondreto ianao ary andray andretolondreto ho isan'ny olonao, ho isan'ny zanakao. Raiso izy tompo, raiso izy. Roso amin'ny batisy retolondreto mba ho voavonjy izy, mba afany mandevina ny ota rehetra mba andianany ho amin'ny fiainana vaovao. Ka dia taio izy tsy ho voasakatsakana fa ho tafaroso amin'izany batisany rano zany. Mandidy anareo ary devoly tsy mahazo mamingam-pihinana andretolondreto amin'ny anaran'i Jesosy miala, amin'ny anaran'i Jesosy miala. Ary efa afaka ny rano Jesosy ho amin'ny retolondreto ka andresy izy, andresy izy, tena andresy izy. Ary ho vavolombelonao eto ambony tany ity, ho vavolombelonao tokoa izy eto ambony tany ity. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Halleluia, amen. Dia miaraba anareo rehetra, miaraba sady aho fa tonga soa ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra ianareo. Matoky fa tonga tokoa ny fotoana anisan'ireo olona soratan'Andriamanitra ny boky fiainana ny anaranareo ary hoany amin'ilay mandrakizay. Aza manaiky hampangainy devoly intsony fa ianareo zao
dia olona efa voavela eloka dia mahireza maretatra amin'ny farany samy mamonjy ny fitoerany tsika rehetra dia ho anareo zay eto batisa dia soratanarana any gropy a dia miroso ho amin'ny batisan-drano io anareo fa misy mpanompon'ny Andriamanitra efa iomana ikarakaran'izay tompoko. dia iroso amin'ny fitondrana ny fanatitra isika amin'izao fotoana izao a ka aza atao ambanjavatra fanaovana fanatitra endrika anankiray anompony olona an'Andriamanitra zany satria hitako anaty amin'ny baiboly eo dia misy olona nanompo an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fananany marina fa tena efa miaino anatin'ilay andro mahory isika dia ny fahasarotam-piainana amin'ny karazana zay tena hoe mavesatra dia mavesatra fa tsika kosa matoky fa ao amin'Andriamanitra misy ny famonjena, misy ny fanavotana, misy ny fanavahana ka raha manome fanatitra ianao amin'ny folo rehetra hitondra ny ampahafolo-karenanao inoko fa hotahiana ianao tena hotahiana ianao hoe marina sasa tsy marina mino baiboly ve tsika ho amarin'Andriamanitra aminao anie ny voalasan'ny baiboly ka dia mandroso ianareo zay hitondra ny ampahafolo-karena na nitondra rakim-boady na rakim-pisaorana rehefa vita zay a dia ho tatazana manokana ny fanatitra fanaontsika mazatra anao hira anankiray sika ao anaty zany rehetra hitra zany mandroso tompoko. Hitondra ny fanatitra manomeza amin'ny folo rehetra ianao maty ny voalasan'i Jesosy. Mini
Halleluia. Dia takso zany filazana apetrako amintsika fiangonana ny renim-pianakaviana rehetra zany a dia ilazana fa manao fitsangatsangana ny anareo ny toerana dia ny Ambohitsimeloko Ambohimanamboly frais 3 fa tsy 2 akory. Fisoratanarana amin'ny chef de groupe na any madame Yolanda na madame Zanine dia amin'ny valora maraina zany eo amin'ny are taxi be Ambohimanambola Ambohijatovo no fotoana. Dia ny mpiandraikitra rehetra ihany koa dia amin'ny zoma ho avy zao dia isy ny vavaka feretatory zava-dehibe ny atokavanareo amin'ny mampiandraikitra mampitarika mba ahafahanareo manamboatra fiainanareo hoe ho mpitarika akasitrahana ka le ositra avy any aminao mba hifindra any amin'ny groupe zay tarianao manolo tena tsara ho antompo zany ny mpiandraikitra rehetra amin'ny zoma ho avy zao. Dia ny filazana fahatelo ho an'ny sekoly lahady zany izy ity, eny ho anareo ray aman-dreny sekoly lahady. Misy fitsangatsanganan'ny sekoly lahady zay tanterahana zany amin'ny lahady amin'ny zoma 20 ny volana aogositra izao. Zoma zao zany ny toerana dia any amin'ny hoe Recré Kids Ambohijanaka. Dia eto amin'ity fiangonana rehefa misy antsika ity zany départ ny fidirana any amin'ilay toerana 3 isaky ny zaza. Dia ny frais zany mandrotsy miverina 3 ihany koa. Dia fitora sasany fotoana tonga eto dia ny fiverenana amin'ny 4 ora mbola eto ihany koa zany. Aiza vavaka Vatikanaiza ndray lazay mitranam-bavy zany to tsy hitanareo le izy azafady tompoko avavaka fifadikanina vehivavy lehibe amin'ny sabotsy zao dia ao amin'ny arean'ny bus Alasora Ambohijatovo ny fotoana amin'ny 4 ora le izy madame Zanine amin'ny 20. Aiza zany fitsangatsangana firon'ny pasteur zany fitsangatsangana zany vehivavy lehibe io vavaka tendrombohitra io pasteur vavaka tendrombohitra zany ho an'ny renim-pianakaviana rehetra dia samy moa manarak'izay ianareo. Za manko na tsy mamaky ary dia fa voaraiko le izy tiaka mahafan'ny Jesosy isika. Dia manaraka amin'izao fanomanantsika hitry ny fanjakan'Andriamanitra zao zany dia vorontsika indroa farafahakeliny hoe amin'ny 12 ora na amin'ny 2 ora mila manomantentsika aza atao kilalao intsony ny fanahinao ary aza mena vahana mihitsy ny devoly ka ndrebireby anao sy ametaka anao fa mila manompo ny tombo tsara foantsika io. Amen na dia izay zany ny filazan'ny amin'iny amin'ny 12 na amin'ny 2 mbola misy atranitrany mivavaka fanafahana iarahantsika amin'ny mpanompon'ny Andriamanitra Pasteur Jean Claude zany rehefa avy eo. Zay zany tompoko fotoanantsika fa dia aloha faranantsika ny fotoana anao iram-pefaletsika satria efa nanapa-kevitra ho any an-danitra ho any amin'ilay mandrakizay vonijoratra amin'ny farantsika tsy misy avelantsika andresantsika tsony olona vaovao tsika toka eto olona vaovao tsika sa tsy zany ve epitsakanana iterana tompontsika rehetra. Raha faly ianao fa efa novonjeny Jesosy mite ahafantanana mafy be ho an'ilay mpanjakam-panjaka ara orakoraka mafy be orakoraka ny olona efa nahazo famonjena tanentananao androany satria efa novonjeny ianao maimaimpony zany noho izany ndao tsy kidera le tena tsara indrindra avy ao aminao mihitsy amenan'i Jesosy androany le tena etaetaponao mihitsy sehoinan'i Jesosy androany ndao atao tsika tirity hoe azonay Jesosy ka tsy avelanay ndao ary asandratoa Jesosy ambony tiaka to mafy manmeta vonandra le
avelanay azonay Jesosy seka tsy 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 avelanay azonay Jesosy seka afatanana Jesosy azonay Jesosy azonay Jesosy seka tsy avelanay azonay Jesosy seka tsy avelanay azonay Jesosy seka tsy avelanay azonay Jesosy seka azonay Jesosy azonay Jesosy seka tsy avelanay azonay Jesosy seka tsy avelanay azonay Jesosy seka tsy avelanay azonay Jesosy saka fifaliana saka fifaliana saka fifaliana saka fifaliana saka fifaliana saka fifaliana samy mankatory antsika sika dia amarana fotoana amin'ny alalan'ny vavakantsika io mbola mafisika ihany hoe manomboka androany tena manaova ianao a fanoherana ny fahavalo tena anao ny vavaka ho zava-dehibe ianao tahaka ny nataontsika teo any atokantranonao any vavaka mandoalika maharitra manaova defi mihitsy anao hoe ianao dia tena hanolotra fiainanao hatramin'ny farana ary tsy lanja ota intsony indrindra fa ho anareo izay efa natao batisa ny rano tena hitoetra ho tsy manana ota intsony eo ny atren'Andriamanitra ivavakantsika tompoko renezany an-danitra isorana ny anao lay tsy miova marisanoary mandrakizay nampitondrainao ny afatra mpanomponao androany ho anay rehetra mba hitoeranay ho tsy manatsiny amampondro eo anatreanao manananay ny fiainana mandrakizay mba ho tonga any tokoa zahay
rehefa mandao anty tany ity. Anao zao fiangonan'izao, anao zao fiangonan'izao, ary afafoko amin'ny anaran'i Jesosy le raha nalatsaka tombony azo fijaliana ho fiarovana ho anay rehetra, ho fiarovana ho anay rehetra. Misaotra tompo, misaotra, makasitraka. Alleluia, amen. Dia ravintsika